Ahoana Marina, mandroso hoe ny firenena. Ity fandarana ity araka ny efa nambarateto dia natao indrindra anomezam-baovao ny olom-pirenena sy amakiana batsilana ny zavatra tsy mety sy ny fitantanana tsy ara-drarina ny firenentsika. Mazava ho azy fa tsy natao hitsitsitsy ny mpitondra mihitsy ity fandarana ity, fa ampisokatra ny mason'ny vahoaka malagasy mba hijoro ho an'ny firenena. Eto amboalohany dia tiana hatrany ny manamarika fa ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 iny no nampidikizo ny firenena sy nampitondra takaitra ny vahoaka malagasy tahaka izao. Tsy marina verively ny filazana fa etsy-bahoaka no natao teto nandritra iny fotoana iny. Porofon'izany ny fampiasana ireo mpitandro filaminana ho fitaovana namotehana ny firenena tamin'izany fotoana izany. Izany hoe tompon'andraikitra feno amin'ny fampotehan'ny firenena ny filoham-pirenena ankehitriny io. Ninonino nambara dia sarotra ny inona ny efa-mpandrava ho mpanorina indray. Ankehitriny ny vahoaka malagasy no mizaka ny vokany. Efa trany amin'ny teteza mita ny famotam-bahoaka io ary mbola mitohy hatramin'izao. Isan'ny nahagaga ny tenin'ny ministry ny arenan-kibon'ny tany tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny zoma alina raha ny vahiny tao ny tenany. Hoy mantsy izy hoe ka le tontolo politika amin'ny ankapobeny zao zany a miroso ny fampandrosoana tarihan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Miroso zany tsisy afaka anakipony masiny ao anatin'izany a ny zavatra rehetra fiovana misy eto amin'ny firenena. Ahoana tsara hoe Andriamatoa ministra miroso amin'ny fampandrosoana hoe i Madagasikara. Asa aloha na ohatriny ahoana no fahafantaranareo mpitondra ankehitriny ny atao hoe fandrosoana io. Fa ny hita dia 700 ny arikarena fahobe tamin'ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana. Naongana izy teo amin'ny fitondrana ny taona 2024. Niena ho latsaky ny 300 ny arikarena fahobe. Niakatra ho 500 izany nandritra ny taona nitondrana ny filoha Rajaonarimampianina. Dia io fa niena ho latsaky ny 3.9 io indray amin'izao fotoana izao. Izany ve no atao hoe mandroso? Faharoa, ity no fanadiadiny ny mpanao gazety ny volana Desambra teo. Mbola sarotra ho an'ny ankamaroan'ireo mpivarotra eny an-tsena ny fampidinana ny vidin'ny kapoakam-bary ho 500 sy 500 ariary. Mbola tsy latsaky ny 500 sy 900 hatreto ny kapoaka raha toa ka 700 ariary ny ambony indrindra. Tsy afaka niditra fantiantoka izahay hoy hatrany ireo mpivarotra satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondrana. Farakaraky ny akanazy fa raha mora ny akanazy dia mampidina foana zay fa zay tsy mampafatra be zany. Fa izay koa mba maika alotina an'ilay volana fa tsy hijanona amin'ny ela be. Fa ilay stock tsisy misy na laina ara zao tsy manana stock. Mbola tsy midina ilay eny anosy ny anakanazy. Dia zay mahatonga ny mbola arak'izay akanazy ihany ny varotana azy matsy. Raha maka 100 dia mivarotra 200 zay aty. Dia raha mandray indriny izany dia tokony any amin'ny grossiste anosy be sy le any amin'ny izy tokony mampidina azy voalohany. Zay vao midina ny aty rehefa midina ny any. Mahatonga ny vary mbola tsy midina zao anapotony zao mbola lafo nefa raha tokony anidina any dia manjary lasa maty atoka be. Tokony mbola tsy hidina izy raha tsy midina anafakanay. Zay mahatonga ny mbola ohatr'izao. Ny mahagaga dia nafatra vary avy any ivelany ny fitondram-panjakana malagasy amahana io olona ny vidim-bary eny an-tsena io. Fa tsy ireo tantsaha sy mpamboly eto amintsika ve no tokony hotohanana amin'ny famokarana. Tsara aloha ny manamarika fa ny volana Desambra izany eto amintsika dia isan'ny fiakarana ilay antsoina hoe vary aloha ho an'ireo tantsaha. Ao anatin'izany indrindra nefa no ahitana ny fiakarany vidim-bary io. Vidin'ny vary iray kapoaka sy ny vidin'ny atody iray izay samy 700 ariary ve no atao hoe fandrosoana amin'izao fitondrana izao. Ity no tranga fahatelo. Jifaina amin'ny vidin'ny 700 hatramin'ny 10 ariary ny round bidon. Misy ihany ny vahaolana 5 mandalo sady foezaka. Isan'izany zao ity bonbon ity izay tsy mahasahana ny filan'ny atsasaky ny mponina akory raha nambaran'ireo mponina. Le rano ety aminay zany tapaka foana efa une semaine zao tsisy na une goutte ny any an-tokantrano. Dia nefa ny bonbon ity koa tsy réapprovisionné hoe quotidiennement zany le izy. Zareo ve moa miresaka dia lazainy fa hoe ao fa
hojerena ny momba an'izay nefa tsisy fandraisana andraikitra mihitsy zany hatreto. Efa nanomboka tamin'ny volana novambra teto ny tsisy rano na atoandro na alina. Talohan'izay izy mba nisy keliny tamin'ny alina fa nanomboka tamin'izay volana novambra izay izy sady tsisy ny alina ny tsisy ny atoandro. Ny alavitra any mandeha makany Atsiada na any amin'ny Shoprite any Tambofotsy any izay makarano ampiasaina. Hatreto aloha zao hatreo amin'ny 5 700 hatreo ny vidin-drano. Rehefa ohatra ka hoe mahazo etsy amin'ilay bombonina ny olona dia mamivarotra 500 sy 700 fa rehefa ilay any alavitra be any ny alaina 5 000 miakatra. Any Tiadana no maka rano na mandeha mitady loasa ahafahana mahazo rano rehefa tsy mahazo rano eo anelanelany amin'ny 1.2 alina sy amin'ny 2 maraina. Dia tsy misy ny rano ny olona zany rehefa tena hoe mitady rano dia mividy. Dia nefa arakaraka ny any amin'ny loharano koa mividy rano koa ny any amin'ny loharano 500 vao mahazo. Fatan'ny olona rehetra be ilay vidin-drano hoe 700 hatramin'ny arivo izay. Tena io zao tena mampimenimena ny olona. Menimena mihitsy ny olona amin'ilay resaka vidina rano. Ranona 500 lasa miakatra 500 5 000. Rehefa taty aoriana zany dia mba misy an'ity bombonina ty asiana rano indray. Nefa ny zava-misy indray tsy mbola maharaka ihany na dia misy bombonina raha fa hitanareo sao reo bidô be tabe amanjato nefa voalina izay tamin'ny 12 sasany izao vao natory ny zara rano dia mbola tsisy rano hatramin'izao reo be tabe reo tsy haiko rehefa manjato ireo bidô reo mbola tsisy bidô tsisy rano indray dia lasa olana foana zany ilay izy eo amin'ilay fiarahamonina sy ilay manodidina rehetrarehetra. Ny jirama zany tokony mba angatanay mihitsy zany ilay jirama hoe inona ilay vahaolana mba harosondrareo satria na dia misy ara ilay bombonina harosondrareo tsy mahavany olana ilay izy zany amin'ny akapobeany. Zahay manana pompy an-trano dia ny zavatra mampalahelo dia fafahora eo amin'ny hatramin'ny krismasina katy tsy mandeha tsony ilay pompy. Talohan'izay zany efa misy any amin'ny novambra sy namana any amin'ny 2 alina mandeha tsy matory ianao amin'ny alina fa miandry rano. Dia rehefa miandry rano dia adina amin'ny 4 maraina dia tapaka ilay rano. Raha tsy mafeno an'izay zany tsy mahatratra an'izay zany rano dia tsy mahazo rano. Tato ato zao efa hatrany amin'ny 26 desambra efa tsy tsisy rano tsony teto tao aminay. Dia miandry anao amin'ny alina dia mitsefitra fotsiny ilay rano dia mihodina zany ilay compteur. Dika zay zany rivotra zany no alohanay. Rivotra no alohanay zany dia mampalahelo mihitsiny. Hatramin'izao antsona ilay jirama dia hoe misy problème tsy fantatra tsony na marina na tsy marina. Aleo zany alefa ilay rano isan-tokantrano satria tena ilainay ilay izy. Na ny rano sotroina raha tsisy amin'izao fotoan'izao fa lasa mitady 5 000 francs ny bidon any Tsiadana. Zay vao mahazo. Tena angatanay zany amin'ilay solution amin'ilay rano, tsy ilay rano amin'ny bombonina satria ilay rano amin'ny bombonina marina fa hoe mahavaolana ilay izy fa mahavaolana amin'ny ampahany satria ilay rano zakan'ilay bombonina kely. Ny olona 500 bidon zao ny zakan'io bombonina io nefa ny bidon ny olona efa 4 mahery. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola misy dikany ihany ve ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary fandrosoana inona no lazay ny ministra io. Ny kolokolo sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena no hita fa nandroso hatramin'izay nitondrana izao fitondrana izao ny firenena. Ny rara écran plat teny amin'ny CCO volam-bahoaka ireny. Ny 20 miliara ariary tao amin'ny ministera ny fanabeazana mba hividianana bonbon sucette volam-bahoaka ireny. Ny rara volamena 370 faingo 5 kilao. Ny hita aloha dia nyroso tokoa isika amin'ny fiemorana izay tsy mbola nisy tao anatiny 80 taona ny mahagisitra indrindra maneran-tany ny firenentsika. Inono fa na tamin'ny andron'ny vazimba aza tsy toy izao ity Madagasikara ity sy ny mponina teo amin'ny tinositsika ity. Tahaka ny mahazatra ny rehetra moa dia ny manilika andraikitra foana ny fomba fiadiny ireo mpitondra. Asa raha inona no tena atahoran'ny mpitondra ny mpanohitra fa dia ezaka manokana atao mihitsy ny fanaratsiana ny mpanohitra amin'ny lafiny rehetra. Tsy ny fampandrosoana ny vahoaka izay tokony ienjena no ienjena fa ny mpanohitra manao ny asany araka ny lalam-pandrenana izay nosoratan'izao fitondrana izao tamin'ny tetezamita ihany. Hoiatrano mantsy ity ministra ity hoe famiroso ny fampandrosoana dia misy olona mieritreritra fanakorontanana, déstabilisation
amin'ny endriny rehetrarehetra ary averiko ihany amin'ny alàna ny fambolena ny fankalan'ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny fa sofa vahoaka endriny vahoaka malagasy tany demokratika tokoa Madagasikara ary misy a ny fahalalahany rehetra manao hevitra sy miteny na mpanohatra izy na tsy mpanohatra miteny izy a maneho ny heviny izy a amin'izay heverany a mampetena azy mahagaga mihitsy izany fomba fiteny izany raha tena te-hampanjaka ny demokrasia tokoa ary ny fitondrana de sokafo hoan'ny mpanohitra ihany koa ny radiom-panjakana sy ny tele-panjakana io fa tsy hoe akory izay manohitra ny hevitra reo de tsy afaka ny teny amin'ny ainao manjerim-bahoaka io isan'ny vavolombelona ny lazany zavamisy ataony mpitondra kehitriny io ao amin'ity ainao manjery ity ny solombavam-bahoaka IRD izay voafidy tany Ikongo ny ray antoko amin'ny fitondrana aza tsy tafiditra sy tsy mahazo miteny ao rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ka maika fa ny mpanohitra izany ve no atao hoe demokrasia ahoana ihany koa ny fampidirana ponja ireo maneho hevitra amin'ny alalan'ny tambajotra ireny atreto dia fiamorana no tazany vahoaka malagasy amin'ny fiainany ny vola miditra ny tsy fandriam-pahalemana ny fidangany ny vidim-piainana sy ny maro hafa samy adatrehany vahoaka malagasy avokoa ianareo mpitondra izay akaiky ny fitondrana sy mandray karama amin'ny alalan'ny etra alohan'ny vahoaka ihany andre mato-minisitra no mahita izany fandrosoana lazainao izany satria na miakatra aza ny vidim-bary ny karamanareo mpiasa-panjakana voalohan'ny vahoaka izay tsy misakafo foana fa tsy hitanareo mpitondra mihitsy izany hoe vary iray kapoka ho an'ny olona valo mianaka ao anatin'ny tokantrano iray amin'izao fotoana izao firenena faharoa mahantra indrindra maneran-tany ve no atao hoe mandroso sy tena miasa ny fanjakana sa izay ilay nampanantenaina nandritry ny fampelezan-kevitra fa ahoana mariny ahoana mariny